Manoana ry miaro ny feikevitra tapaka tao anatin'ny fampiavanam-pirenena farany teo izay notanterahana teny amin'ny CCI Vato ny Fédération-ny gadra politika teo aloha na ny FEDEP no ahafantarantsika azy tsy azo ekena ny fampiasan'ny solombavambahoaka ny feikevitra tapaka teny Ivato ho fitaovana entina mangataka ny fanonganana ny filoham-pirenena arahantsika ny tato-baovao. Zony solombavambahoaka feno ny manara-maso ny asa filoham-pirenena ary azony ataony manongana azy araka ny efa voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana saingy ilay fotoana natanterahana izany sy ny antony izay mifototra amin'ny fanakanana mafy ny feikevitra teny amin'ny CCI Vato tamin'ny fiandohan'ny volana May teo no tsy maharesy lahatra hoy ny Fédération-ny gadra politika teo aloha na ny FEDEP androany. Fa kosa ilay fotoana sy ny antonantony rehefa nanazava reo enareo mpanao gazety aminao manjery zany fa noho ilay teny Ivato no nanaovan'ireo aniny ampesiment iny finina amin'ny zavatra teny Ivato moa zany no zavatra ndaisan'ny filoham-pirenena décision ndaisan'ny filoham-pirenena no tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenana zay zany de mahita fa somary tara fanazavana angamba ny solombavambahoaka raha nandray aniny fanapahan-kevitra iny. Faharoa koa aminay ireo pitsopitso ny rehetrarehetra mahakasika ny resaka ampesiment zay nentina hiampanganany filoham-pirenena aminay dia tsy mahafeno fepetra raha jerentsika ny lalam-panorenana dia tsy mahafeno ny fepetra zany hanaovana an'izany zay ny avaty aminay zany zay ary farany raha jerentsika le fiainam-pirenena amin'izao fotoagna zao tsy mbola mivoaka ao anatin'ny krizy antsika fa mbola anaty krizy ary mbola eo andala fivoahana anatin'izany tonelina zany nivoka malagasy amin'izao fotoagna zao sy ny firenena malagasy dia mbola ho averitsika ve isika solombavambahoaka indray ve zay atao hoe hery nantenen'ny vahoaka indray ve no amerina ny vahoaka ho any agnaty lavaka lalina dia lalina ka hampisy krizy ara-panjakana indray eto amin'ity firenena ty fantahinana anankiray koa zany zay mipetraka amintsika voaka malagasy ary mila valina amintsirezany zay zay mahatonga zay hoe mangataka zay solombavambahoaka mangataka zay filoham-pirenena samy voafidim-bahoaka nareo aoka nareo mba hifanaraka. Notsahivon'ny FEDEP fa ny feikevitra mikasika fampiavanam-pirenena teny amin'ny CCI Vato no lalana ivoan'ny Madagasikara amin'ny krizy ka tsy azo ekena ho ty fikambanana ity ny fanaovany solombavambahoaka izany ho fitaovana entina manao ny fanonganam-panjakana. Ny antsony HCC tsy anaiky tsindrina avy amin'ny ankilany avy amin'ny andaniny ary amoaka fanapahan-kevitra tsy anakorotana fa mitsinjo ny tombotsoam-pirenena ny FEDEP. Ny aika anefa ty fikambanana ity fa misy ireo fitantanana tsy araka ny tokony ho izy eo anivon'ny fitondram-panjakana vokatry ny ataony ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoha ka ny antsony tsy farany mba andray andraikitra mifanitsy amin'izany mba hanarenana izany.